Manazitra ny fiarabana indray tomboky lasy tongovavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS amin'izao alina izao ary manasanao anaraka izany tsy hatramin'ny farany. Avy hatrany moa dia ny vaovao mikasika ny fifidianana ny fampelezan-kevitra no hanomboantsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Nitsidika distrikta maromaro indray ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara tato anatin'ny roa andro izao. Fotony mazatra moa dia ny fampahafantarana ireo kandida izay atolotry ny antoko ho any amin'ireo distrikta ireo no votoaton'ny fitsidiana eo ihany koa ny fampahafantarana ny vina fampandrosoana izay entin'ireo kandida ireo tany amin'ny tany Morondava, Ankazomirihotra, Malaimbany, Ambatolampy ary Miandry Vazo no notsidian'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara nanomboka omaly. Andao rahantsika avy hatrany ary izay teo misary ny manora Andria Malala. Distrikta maromaro no notsidian'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara nanomboka omaly ary nitoy androany. Nampafantatra ny kandida atolotry ny antoko any amin'ireo distrikta ireo ary indrindra nampafantatra ny vina fampandrosoana entin'ireo kandida ireo. Isan'ireo toerana notsidiany ary nanoloran'ny kandida atolotry ny antoko timo ny teto Ambatolampy. Matora tenenatena olona usay ireo olana zavatra ka dia fidio moa tsy manavaka fa mahatoky sy mihina fa anampinareo izany fanovana ny fiainana, anampinareo izany fampianarana ny ankizy, anampinareo izany fanamboarana ny zavatra tsy mety eto. Tsy nijanona teo anefa ny fitsidiana fa mbola nitoy teto Ankazomirihotra. Mangatapitahina amin'Andriamanitra tsika mba ho toto-tsaoma tsara eny Atsimbazaza eny amin'ny député Ngadadamondy zay zany fagnatapitahina ataontsika voalohany hoe i Dadamondy zay kandida antiako Madagasikara ka 25 enany Andriamanitra ka ho tokatsaoma tsara eny amin'ny député ry Atsimbazaza fa inona mahatonga antsika mangataka an'izany ijery zay mahasoa ny vahoaka ty Ankazomirihotra sy manodidina izy ary jery sy anao zay mahasoa anareo. Isan'ireo nahazo tsodrano avy amin'ny antoko tima ihany koa ity kandida iray eto Mahabo Malaimbany ity. Satria andeha tia Morondava izahay ilaza mivoaka Morondava hoe reto aby ny kandida zay miaraka antiako Madagasikara ary koa misy anankiray fanampiny zay miaraka amintsika tsy izy zany fa edy kandida zay tohanantsika tiako Madagasikara tohanany dada omeny tsodrano dia edy. Tsy adin'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara ihany koa ny nampafantatra ny kandida ny timo eto Miandry Vazo. Ny atongavako eto Miandry Vazo distrikta Miandry Vazo dia anolotra ny kandida zay natolotry tiako Madagasikara eto dia Docteur Leo. Izy no kandida zay nomena tsodrano sady nahazo fiofanana ary manantena fa olany izy dia noho izany mila solom-bava-bahoaka fa zatra raha efa malala tsara ny zava-misy dia izy zany le kandida zay efa laniera tao amin'ny foibeny tiako Madagasikara hoe izy natolotra izy notoanana. Tsy janona treo fa mbola hitoy eny amin'ireo distrikta maro manerana ny Madagasikara ny fampahafantarana ny kandida atolotry ny antoko timo ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko timo K25. Fanandritra izay fitsidiana fampelezan-kevitra izay hatrany dia nandalo tao Morondava ihany koa androany ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara. Raha ho an'ity distrikta ity dia Andriamatoa Maharjean no kandida ho an'ny antoko nanamafy ny tenany fa hijoro hatrany ho fiarovana ny asin'ny antoko. Ny tetiny tanàna nanao diabe ny kandida sy ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Marc Ravalomanana androany ny tafa sy ny fanakalo hevitra tamin'ireo mponina tao Morondava izy ireo nandritra ity fotoana ity tsy andrarak'ilomby andony kandida araka ny fanambarany tany antoerana hatrany. Fa vonina ny ikatsaka ny tombontsoa ny vahoaka ary vonina ihany koa ny hijoro amin'ny fahamarinana manoloana ny endrika tsirary ny tonitranga tamin'ny fifidianana farany teo ny kandida avy amin'ny antoko timo matariny ny filohan'ny vovonana antoko Marc Ravalomanana. Io no nambarany kandida Maître Yantra Razafy Manatsoa androany raha niaona tamin'ny vahoaka ny boriboritany voalohany ny tenany. Noro fitiavana Mathieu Prince.
Ny jerena ny sosialim-bahoaka sy izay mahasoa ny vahoaka eny fotony no laram-pamena ho an'ny kandida avy amin'ny antoko tim maka 25 fa tsy ny tombontsoa ny tena velively araka ny nambarany kandida ny boriboritany voalohany maître Yanitra Razafimanantsoa androany no amafisiny fa avonina ny anondritra ny asiny anteny miram-pirenena izy ireo ka tsy hosolom-bava-bahoaka mpanangatanana fotsiny ihany fa tena hijery ny lalàna ampandrosoana ny vahoaka malagasy. Ny mampiavaka ny candidat ny Madagasikara aloha dia araka tereko ty hoe misy manifesto ny solom-bava-bahoaka candidat team K25 zay rodoben'ny mpanangana atao anatin'ity zany no ahitantsika hoe ny candidat ny Madagasikara rehefa tonga ny amin'ny antemera-pirenena dia ampiakatra ny asy ny antemera-pirenena zay latsaka ambany dia ambany. Ao ihany koa izahay mame tokony rehetra zany hoe tsy matao masomena izahay hiteny ny zavatra tsy mety nefa kosa ifidy ny lalàna zay mahasoa ny vahoaka ary anao tolo-dalàna zay mahasoa ny vahoaka zay no zavatra ijoroanay. Eo ihany koa ny candidat ny tiako Madagasikara manana nazo fiofanana na ireo mbola tsy manana traikefa azy dia vonina daholo ny rehetra tsy ho azon'izany kolokolo zany tsy ho azon'izany famadihana palitao zany manana ny éthique politique. Etsy andaniny nanome tokony vahoaka ny candidat maître Yanitra Razafimanantsoa fa vonina ny hiady eo an'ny vahoaka malagasy ka tsy hanao ambanin-javatra ny asa mahasolom-bava-bahoaka. Ary mametoky izahay fa hitsinjo ny vahoaka malagasy satria ny antoko tiako Madagasikara dia mitsinjo ny vahoaka malagasy ary zay no antony ananganana tananao tsy hanao tsangatanana fetsangatanana fotsiny fa anda ihany koa rehefa fantatra fa tsy mahasoa an'le vahoaka malagasy. Manentana ny anareo atao boriboritany voalohany ifidy ny larana voaloha atao boriboritany voaloha ahitana ny maître Yanitra sy pasteur Roger Dr Viviane ary Benjamaki izay tsy andraraka ilombiandony fatokisana omenareo anay ary mameza toky anay fa anao ny asa ny mahasolom-bava-bahoaka tokoa izahay rehefa tonga ao ary hitsinjo manokana ny boriboritany voalohany fa na dia député-ny boriboritany voalohany koa ara dia hitsinjo ny vahoaka malagasy satria député-ny Madagasikara izahay fidio ny candidat larana voalohany atao boriboritany voalohany maître Yanitra sy pasteur Roger. Araka ny fantatra hoe zaina ho tetezina avokoa ny isan-tokantrano ao amin'ny fokotany ao anatin'ny boriboritany voalohany raha ny fanazavana mba ahafana manentana ny vahoaka hifidy fa indrindra hiaro ny safidiny ny candidat avy amin'ny antoko tim Tarina Andriamatoa Marc Ravalomanana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko tim K25. Mitoetrany kosa ny fitetezana commune hatrany amin'ny ambanivohitra rehetra tsy ao anatin'ny district Navaradrano ataon'ny candidat solom-bava-bahoaka atolotry ny antoko tiako Madagasikara. Androany dia nisy commune Lasora no safidin'ny candidat Rolah Jerira Andriambolaina sy Ihaja Andriana Tsifonantsara nanohizany fampelezan-kevitra Lorette Berton Mathieu Princy. Andro fahadimy amin'ny fampielezan-kevitra mafana ny hetsika fitetezana fokotany ho an'ny candidat team K25 ao amin'ny distrika ny Avaradrano. Ny fokotany roapolo ao anatin'ny commune Alasora no notsidiany Andriamatoa Jerira Andriambolaina sy Ihaja Andriana Tsifonantsara ny andro ny zoma fahafolo ny volana May 2020 sy 2020. Izy roa lahy ireo izay candidat natolotry ny antoko sy vovonana team K25 ho fidina ho solom-bava-bahoaka ao amin'ny faritra Avaradrano amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Efa maro commune efa voatety Nizany talata volonondry Sabotsinamena Kadikely Lasova zao zay eto Androany Anjeva sy Ambohimalaza dia nieritreritina ihany koa ny commune sasany ambony votaina amin'ny herinandro tsy amin'ny tapaky ny herinandro ambony eo dia iverenanay fandroany tao zany ireo commune ireo mba ampilamina sy ampirindra tsara zay hoe fandesen-dahatra ny vahoaka Navaradrano hividy larana fahenina anaty bulletin tokana dia manentana ireo vahoaka Navaradrano tsy akanavaka fa tsy misy lalana fa tsy ato amin'ny larana fahenina no hitondra fampandrosoana, hitondra filaminana, hitondra fivoarana ho an'ny Navaradrano. Betsaka ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka eny fotony
tsy afaka ny tazapotsiny an'ireny ireto kandidan'ny tim ao amin'ny distrika ny Avaradrano ireto fa tsy maintsy miroso amin'ny asa soa ihany na dia tsy andraikitry ny solombavambahoaka loatra aza ny manao izany. Ny fitondram-panjakana rahateo tsy mbola mahavita manatanteraka n'ireny filana fototry ny vahoaka ireny. Mbola misy koa nefa ny zavatra mbola tanterahana ary maro koa ny toerana mbola aleha kanefa ny anatin'ireny zavatra nylalaovan'ireny dia misy fotodrafitrasa izay kelikely tokony ho vitanay amin'ny rahalahy dia efa nataonay amin'ny rahalahy na dia tsy endrasana ny eo amin'ny gouvernement ho tonga eo amin'ny solombavambahoaka vao atao zany zavatra zany. Eto izay dia manentana ny vahoaka na Avaradrano ray manontolo mba hifidy ny larana fahenina mba hitoy izany asa mandraraha izany izay ho tanterahana izany sy hampandany ny team K25 eto Avaradrano amin'ny 27 mai 2019. Tsy isalasalana araka izany fa nilisitra tarihany Randriambolaina Jery sy Aja Andrianantsifona tsara izay tohanany team K25 ihany no afaka hitondra vahaolana eo amin'ny fiainan'ny mponina ao amin'ny distrika ny Avaradrano. Adidy lehibe andrasana amin'ireo olom-pirenena ao an-toerana araka izany ny anatanteraka ny fifidianana izay hatao amin'ny alatsinainy 17 ny volana May ho avy izao. Laharana fahenina ao anatin'ny bileta tokana no misy ny lisitra izay tarihany Andriambolaina Jery. Amin'ny 17 ny volana May ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Ho an'ny kandida natolotry ny antoko tim amin'ny distrika Tsimondrano indray dia ny commune Andorany fotsy no notetezana ireo mpiatroka rehetra izay nitarihany kandida Alain Ratsimbazafy. Manana ny laharam-pahamehana ho an'ny fampandrosoana ny distrika izay isoloany tena ity kandida mirotsaka amin'ny anaran'ny tim ity. Lorette Berton sy Mathieu Prince Atrany. Commune araiky ao anatin'ny distrika ny Tsimondrano ny commune Andorany fotsy ahitana fokontany valo mandrafitra azy. Tsy diso anjara tamin'ny fiteteza-trano nataon'ny kandida Alain Ratsimbazafy sy ny lisitra tarihiny ny commune Andorany fotsy Androany Zoma 10 ny volana May 2012. Laharam-pahamehana ho an'ny distrika ny Tsimondrano ny famahana ny olana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Hoy ity kandida natolotry ny team K25 ho fidina ho solombavambahoaka ao amin'ny distrika ny Tsimondrano ity. Hatramin'ity androany ity ny atokotiko Madagasikara eto amin'ny distrika Antananarivo Tsimondrano izay tarihany Alain Ratsimbazafy ireo commune tsirairay mihitsy no nidirana ifotony isaky ny fokotany sy ireo faritra samihafa ao anatin'izay commune izay. Androany manokana dia ato amin'ny commune Andorany fotsy ny kandida Alain Ratsimbazafy miaraka amin'ireo pralistra no manatanteraka an'izay ataontsika hoe porte à porte izay. Dia antenaina moa fa ho tafitany amin'ny vahoaka ny afatra tiana ampitaina. Ho an'ny distrika Tsimondrano dia anisan'ny laharam-pahamehana ny fijerena manokana ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana eto distrika Antananarivo Tsimondrano. Manaraka an'izay dia ho jerena ny amin'ny lafiny ny ara-tsosialin'ny mponina ny sehatry ny tanora sy ny vondron'olona marefo ary koa izay tsindrika indrindra ny hoe ahoana ny fomba azahoan'ny vahoaka malagasy ty rano fisotro madio ty izay ametrahana tolo-dalàna mihitsy anivon'ny anteny meram-pirenena mba iaraha misalaha mpanantanteraka ny fanatanterahana an'izay. Vonona ny tondra ny etaeta ny vahoaka eny anivon'ny anteny meram-pirenena ary ady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy ny kandida izay nalatsaky ny team K25 amin'izao fifidianana izao. Izay raha teo no tena imasona araka ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko tiako Madagasikara. Ho an'ny ao amin'ny distrika ny Tsimondrano dia ny lisitra tarihany Alain Ratsimbazafy no natolotra sy nahazo tso-drano tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara. Laharana 5 no misy azy ao anatin'ny bileta tokana. Manentana antsika tsy vaky volo izay mbola varimbarina fa fotoana itsanganana izao. Fotoana anairana antsika vahoaka na Tsimondrano tsy hakanafaka mba tonga hifidy aloha voalohany. Ary ifidy ny laharana antokana natso-drano tamin'ny filoha Marc Ravalomanana dia lista taritiny Alain Ratsimbazafy sy ny ekipany laharana 5 numéro 5 ny fahafantarantsika azy. Eto Tsimondrano dia laharana 5 lista taritiny Alain Ratsimbazafy no viditsika ary dia miara-metiny izay amin'ny hoe numéro 5 lista Alain Ratsimbazafy ao amin'ny atoko tiako Madagasikara farany izahay irery ihany no team K25 aty Tsimondrano fa akoatran'izay dia raisinay amin'ny teny hoe na izy mamitaka vahoaka dia mbola tsy lany dia efa mahitaka vahoaka sahady na izy sanatry avy mivava misoloka.
atrany amin'izay komuna rehetra no tetezi ny Alain Ratsimbazafy sy ny prailisitra aminy nandritra izao fampelezakevitra izao dia mavitrika ny olom-pirenena ary resy lahatra fa ny kandida natolotry ny tima K25 ihany no afaka hiady ho an'ny tombotsoan'izy ireo rehefa tonga eny amin'ny lapany Tsimbazaza. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Fa betsaka amin'ny olom-pirenena no resy lahatra amin'izao fotoana izao fa ny firosoana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fa ny kandida izay atolotry ny tima K25 ihany no vahaolana ahafahana manova ny tantara eto Madagasikara ka ampandrosoana ny distrika rehetra manerana ny nosy toy izao faneho-kevitra ireo olom-pirenena izay vonona hifidy amin'ny fafito amby roapolo ny volana May izao. Za dia resy lahatra momba ny kandida natolotry dada satria ireo olon'ireo efa voafidy ary efa voafantona ary nahazo formation araky ny fahalalako ihany koa dia mbola azo formation reo orina kely eo saotra toko dia manentana ny tsika rehetrarehetra vahoaka eto Madagasikara zany mba hifidy ny kandida député natolotry ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Manentana vahoaka malagasy ray manontolo mba hifidy ny kandida izay natolotry président Marc Ravalomanana satria fitiavan-tanindrazana no ilainy eto amin'ity firenena ity Dada Ravalomanana dia nanolotra an'ireo kandida an'ireo ka noho izany dia tanina isika vahoaka ray manontolo na iza misy atsika na ny varatra ny atsimo nandrefa na natsinana mba hifidy ny kandida natolotry Marc Ravalomanana. Manentana atsika malagasy rehetra tsy vaky volo hifidy any kandida natolotry dada. Manentana atsika ty Atsimondrano zany izay fikambanany jeune team mba hifidy ny kandida atolotry ny Flora Ravalomanana. Tokana ihany ny kandida ny Atsimondrano natolotry ny team. Dia manentana atsika rehetra eto Atsimondrano eto amin'ny district na Atsimondrano 26 commune manentana ny tiako Madagasikara rehetra manerana ny nosy hifidy ny tiako Madagasikara izay natolotry ny président Ravalomanana. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Ajantsika hatreo ny vaovao mikasihan'ny fampelezakevitra sy ny fifidianana fa hivatsika lafim-baovao hafa isika manoloana ireo karazana trano ny CCSTC atao anatin'ny fiadidiany tanàna Antananarivo dia nisy ny noty nivoaka fa tsy azo atao intsony ny manangana trano azo noho izay trangan-javatra izay. Rina Arabe Mananjara sy Mathieu Prince nitatitra ny andindiny izay. Tsisy ny atakandro fa avy hatrany dia nidina teny Ambodivona toerana nisyan'ireo tranomay ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra no tarihan'ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Olivier Ndrenarso sy ny délégué ny boriboritany fahatelo Ery Razafintsalama. Tamin'izany no nametrapetrahana tsara fa tsy maintsy manaraka ny fenitra ara-dalàna ny fototra afitrasa vaovao arenina eto amin'ity toerana ity raha ny nambaran'izy ireo mba hisorohana ny loza izay miverimberina tsy azo verina intsony ny fanaovana trano azo manomboka eto ary ampanarahana izany avokoa ny tsena rehetra eny antoerana. Votoatany fidina ifotony natao teto zany dia voalohany indrindra aloha fijerena ny ireo traboina ary fampahirezana azy. Faharoa dia mifantaminana an'ity tsena ity amin'izay satria tsy mety ny gabraraka, tsy mety ny fanaovana ankeriny ny tanimpanjakana sy ny ireo fananganana trano eto Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy manaraka rafitra sy manaraka ny lafiny teknika izay mampety amin'izany fananganana tsena izany ny commune urbaine Antananarivo dia tokony andraikitra ary koa mandray andraikitra momba izany. Isy nisy olotena ny mpivarotra ifampidinika amin'ireo teknisianina amin'ny fanarenana ny fototra afitrasa rehetra. Ny herinandro avy izao no atomboka ny fanamboarana iarahana amin'ireo tompony toeram-pivarotana izay may. Tanterahana mandritry ny 3 andro etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny tsena be ny sakafo sy ny lakozia andia ny 10 nanomboka androany izany ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Ambom-piaona ny mpankafy sakafo sy ny lakozia araka izany ity etsy amin'ny Palais de Sport Mahamasina ity. Lorette Bertona sy Erzora Jonarvony nanao ny fanadidina tena toerana. Nanomboka androany zoma 10 ny volana May itoy amaresa botsy faraika ambin'ny folo ary farana ny alahady 12 ny volana May izao ny etsika Ratoekarena tsena be ny sakafo sy ny lakozia
izay atao hoe tsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Ny avaka ity andian'ny fahafolo ity satria ankoatran'ireo mpisehatra jiaby eo amin'ny sakafo sy ny fandokisana dia ahitana fanentanana sy lalao maro samihafa ihany koa mandritra ny hetsika. Tanjona nanaovana izao hetsika tsena be ny sakafo sy ny lakozia izao ny mba hanomezana fahafahampo ireo mpakafy sakafo jiaby, na ny mpihinana, na ny mpikarakara, na ny mpivarotra fitaovana isan-karazany ilaina amin'ny fandokisana ao an-dakozia. Natao ampisongadinana ny mpikarakara sakafo sy ny mombamomba ny sakafo rehetra zany izy ity. Ampisongadinana sy ampahafantarana an'ireo mpietsehatra ara-sakafo ho an'ireo olona mpitsidika ho an'ny tout public zany rehefa ampahafantarana azy ireo mba tonga dia nakanao-kambana sy navondrony eto amin'ny palais des sports daholo zany ny zavatra rehetra ilaina momba ny sakafo. Tafavory soamatsara eto daholo zany ny mpietsehatra rehetra momba ny lakozia sy ny sakafo. Dia zany hoe ireo orinasa mpanodina ny voankazo sy ny legioma ho lasa ranom-boankazo sy sakafo. Dia eto koa ny service traiteur rehetra ho antsika izay mikarakara fety aman-danonana dia afaka misafiditsika ny fikarakarana ny sakafo amin'ny fety aman-danonana. Eto ihany koa ireo mpikarakara ny zava-pisotro sy ny sakafo afaka mampanandrana ny vokatra izay vokarin'izy ireo antsika mpitsidika rehetra. Eto koa ny momba ny lakozia rehetra, ny institution de cuisine sy ny fitaovana mpampiasa ao an-dakozia. Vao andro voalohany androany dia efa marobe ny mpitsidika tonga namaly ny antso tamin'ity zoma fahafolo ny volana May 2020 sy 2020 ity, hoy ny fanazavana nataony mpikarakara ny hetsika. Hita eny an-toerana avokoa mandritra ny 3 andro anaovana izao tsena be ny sakafo sy ny lakozia izao ny karazana sakafo amin'ny endriny marobe, hatrany avaratra ka hatrany atsimo, hatrany andrefana ka hatrany atsinanana. Eo ihany koa ireo fitaovana ilaina amin'ny fandokisana sy ny fitaovan-dakozia maro samihafa izay araraotina amidy amin'ny vidiny mirary na atao hoe prix d'usine no amarotana azy. Fa misy ihany koa ny fampiratiana maro isan-karazany izay ataon'ireo orinasa samihafa mamokatra sy manodina sakafo. Ifarana amin'ny Alahady faha 12 ny volana May ho avy izao ny hetsika tsena be ny sakafo sy ny lakozia eny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina. Iverenantsika kely ny vaovao avy anivo ny komina Antananarivo renivohitra ny farana androany ny fivoriana tsy ara-potoana ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo isan'ny nisongadina tao anatin'izay fivoriana izay moa ny fanatsarana ny arabe ny fahaleovantena. Rina Arabe Mananjara. Nisongadina nandritra ny fivoriana tsy ara-potoana teo anivony ny mpanolotsaina ny tanàna ny faranandroany tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny anatsarana ny arabe ny fahaleovantena ary mbola hotoniana kosa amin'ny fotoana manaraka ny momba ny antsoina hoe agence d'urbanisme. Fa ankoatran'izay dia ho asiana fanamboarana ny toeram-pivoahana etsy amin'ny esplanady Analakely na ny métro araka ny fahalalany besin'ny maro azy. Ny avenue de l'indépendance eto Analakely fantatsika tsara fa zava-dehibe tokoa zany mahanana an'ity renivohitritsika ity hanany endriny mifanaraka amin'ny taona iainantsika ankehitriny dia maromaro ny fanatsarana ny verina fa ho atao amin'iny avenue de l'indépendance iny dia ho hitatsika eo dia araky ny mitapahana atao moa dia misy bloc fito na toerana fito zarana metrahana zay fanatsarana izay everina fa mitondra endrika vaovao an'ny avenue de l'indépendance zay. Fa eo ihany koa ny tsy maintsy idirana amin'ny fanatsarana ny trano izay misy ny boriboritany fahaefatra eny Mahamasina ny votra ihany koa zany nandritra ity fivoriany ny mpanolotsaina ny tanàna tonivony komina Antananarivo renivohitra ity. Dia ny vaovao avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa no entiko mamarina ny fiarahana tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.